efa ndresaka n'izay fampianarana izay any isika amin'ny atalata fa 10 volana jolay avy zao no hiatrika ny fanadina mpanjakana CEP ireo mpiadina rehetra manerana ny nosy aiza hoaiza ny fanomanana azy io dia fitoerana iray izay isan'ny foibe mpanadinana ihany koa ny etsy amin'ny CEG Ampefilo no tsy dia ny mpanao gazety namana teto ny fahitalavitra mandeha. Mpiadina miisa 23 no voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana CEP eto anivony voampanadinana CEG Ampefilo amin'ny taona ity. Efa voazara avokoa ny fampiantsoana ireo mpiadina ho an'ireo sekoly maro anisa ary sekoly 7 sisa no mbola tsy naka ny fampiantsoana ny kandida teto anivony Sampandraramisana ny fanadinana eto anivony CEG Ampefilo hatramin'ny androany maraina. Noho ny habetsaky ny mpiadina dia voatery mindrana efitra mpanadinana eny amin'ny lycée LMA moa ity CEG Ampefilo ity ary miatranoina ireo mpiadina ho aminy. Filmana zany ilay efa mandeha amiandalana ny convocation an'ny candidat rehetra efa presque voazara daholo misy resta kelikely ny bebe sy ny école privée arakaraky ny fahatoavan'ilay olona moa satria zareo nasaina haka an'izy aty fa tsy izay no manatitra an'izy ihany fa zareo maka anazy aty dia surveillance anay mantsy izay mantsy mihindrana ny saliny LMA satria 58 salle ny ilaina dia tsy zakan'ny CEG Ampefilo zay dia mihindrana ny saliny amin'ny LMA zay dia 4 surveillance par salle eo ny surveillance miaraka amin'ny secrétariat miaraka amin'ny correcteur miaraka ny mpanao dépouillement sy ny transcription dia zay no mahatratra eo amin'ny 200 quelque. Efa voaomana ihany koa ireo mpandrarany sekoly isana ny fanomanana atao amin'ireo efitra ampanadinana amin'ny androny sabotsy mialohan'ny fotoana natanterahana ny fanadinana amin'ny androny alatsinainy 10 jolay avy zao. Makasika ny fanadinana BEPC dia hozaraina manomboka amin'ny androny 4 jolay avy zao kosa ny taratasy fampiantsoana ny mpiadina ka nisy 1300 ireo mpiadina amin'izany izay ny 1200 dia mpiadina avy eto anivony CEG Ampefilo avokoa.